Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Orinasa telo no nisazen'ny banky iray sampirenena tao aorian'ny fanadadiana izay nataony mahakasika ireo tetika sapapandrosoana izay vatsiny izy ireo vola. Ray amin'izany Nicolas Madagasikara SA izay voasazy roa taona tsy afaka manatanteraka ny asa vatsiny izy ireo vola. Fotoanan'ny asa ity taona vaovao ity ary lahara-pahamehana avokoa ny zavatra rehetra. Hoy ny filoham-pirenena Androany nandritra ny fionana tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana rehetra sy ny mpikambana ao aminy. Ny teleferika hoy ny filoham-pirenena no vahaolana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Manohitra ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny 17 volana janoary izao ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé. Tsy vahaolana amin'ny fitombon'ny trangana Covid-19 itsony izany hoy izy ireo. Ny fepetra ara-pahasalamana no ilaina afanamafisana. Ny paritaka nanomboka androany eny an-tsenan'ny Varitsinjo izay nafaran'ny fitondram-panjakana avy any Inde. Raha toa ka 500 ariary ny vidin'ny kapoaka, tsy voatazana izany ho an'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadinana androany. Lafo noho ny voalaza ny angalana azy raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena any Kazakhstan mitohy androany fifandonana teo amin'ireo mponina sy ireo mpitandro ny filaminana manohitra ny fiakaran'ny vidiny arina fandrehatra any an-toerana. Ora vitsy tao aoriana ny fandravan'ny filoham-pirenena tany an-toerana ny gouvernemanta. Ny azy teny rehetra. Miarabanao ndray tonga soa eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Akolo TV Kamanasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia orinasa telo no nisazen'ny banky iray sampirenena tao aorian'ny fanadadiana izay nataony mahakasika ny tetika sapapandrosoana izay vatsiny izy ireo vola. Iray amin'izany ny Nicolas Madagasikara SA izay voasazy roa taona tsy afaka manatanteraka ny asa vatsiny ny banky iray sampirenena vola. Henri Florio. Omaly alina no namoaka ny valin'ny fanadihadiana mahakasika ny serana mpiara-manidina vaovao izay tantanan'ny Ravinala Airport sa Etsivato ny banky iray sampirenena. Ny banky iray sampirenena izay isan'ireo namatsy vola tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa ka noho ny fahitany fa misy ireo karazana kolokolo maro lafo tamin'ny asa fananganana no nanokafan'izy ireo ny fanadihadiana lalina tamin'ny alalan'ny sapandrara amsahana ny ady amin'ny kolokolo eo anivon'ny banky iray sampirenena. Fantatra nandritra ny tatitra mahakasika ny valin'ny fanadihadiana fa orinasa lehibe miisa telo no sazin'ny banky iray sampirenena vokatry ny tsy fanarahan-dalàna. Voasazy tsy afaka manao ny asa rehetra vatsiny ny banky iray sampirenena vola mandritra ny roa taona noho izany ny orinasa Nicolas Madagasikara SA sy ny sampana CMBI SNC izay ny ray tsy kombakomba sy nanao osoka tao anatin'ny asa fanamboarana ny Ravinala Airport. Ho an'ny orinasa ADP International SA kosa indray, sazy 420 volana no azony tamin'ny banky iray sampirenena ka ny 12 volana ny sazy miatra tsy mahazo mandray anjara mitetika asa vatsiny ny banky iray sampirenena. Raha toa ka ny 12 volana manaraka no mahazo mandray anjara ao anatin'ny tolobidy izay vatsiny ny banky iray sampirenena izy ireo. Fa saingy misy kosa ireo fepetra tsy maintsy takiana manokana amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa na trarana ny fenitra takiana rehetra. Farany ho an'ny orinasa Bouygues Bâtiment International, mahazo mandray anjara ao anatin'ny tolobidy izay vatsiny ny banky iray sampirenena izy ireo, fa tsy maintsy manaja ireo fenitra takiana mifandraika amin'ny fifanarahana napetraka. Raha mahatsikaritra kosa ireo mpanara-maso eo anivon'ny banky iray sampirenena fa tsy voahaja ireo fepetra takiana ireo ao anatin'ny 12 volana voalaza, tsy ho afaka ny andray anjara mitetika asa izay vatsiny banky iray sampirenena vola intsony ilay orinasa. Ireo sazy ireo izay noraisina tao aorian'ny fahafantarana ny fisian'ny fionana miafina ny arahan'ireo orinasa tamin'ny solotenan'ny gouvernemanta malagasy teo anelanelan'ny 4 febroary 2024 ka hatramin'ny faha-4 ny volana Mey 2024 nandritra ny fanomanana ny tolobidin'ny fifanaraham-pitantanana mandritra ny 20 taona ny serana mpiara-manidina. Raha ny fantatra, ny orinasa iray tamin'ny mpifaninana no nametraka fitoriana teo anivon'ny banky iray sampirenena noho ny aya amin'ny fisian'ny kolokolo ka nahatonga ny banky iray sampirenena nanao ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity.
Mahakasika izay raharaha izay hatrany dia ahina ampitsahatra ny fifanarahana miaraka amin'ireo orinasa telo voasazy ny banque iraisam-pirenena ihany koa ireo banque mpikambana ao anatin'ny banque multilatérale de développement. Andrasany maro araka izany mety ho fivoaran'ny toedrara Henri Florian. Fa ankoatr'ireo sazy izay nahazo ireo orinasa lehibe miisa telo araka ny fanapa-kevitra noraisy ny banky iraisam-pirenena ireo. Lafin-zavatra maro ihany koa amin'izao fotoana izao no hipetrahany aiainy maro eo amin'ny famatsim-bola amin'ny lafiny fampandrosoana. Raha iverenina tamin'ny taona 2014 nisy ny fifanaovan-tsoniana ireo mpikambana ao anatin'ny banque multilatérale de développement izay ivondrona ny banky maromaro mamatsy vola amin'ny tetikasa-pampandrosoana toy ny banque africaine de développement na ny BAD, ny banque asiatique de développement, ny banque européenne pour la reconstruction et le développement izay lasa BEI amin'izao fotoana izao, fa eo ihany koa ny groupe de la banque interaméricaine de développement ary ny banky iraisam-pirenena, fa raha misy ny trangana kolikoly miseho ataon'ny orinasa iray izay miasa amin'ny alalan'ny famatsim-bola ny iray amin'ireo banky lehibe ireo dia miatra avy hatrany ny sazy. Voarakitry ny fifanaovan-tsony izay nivondronan'ireo banky maromaro ireo fa miara-mandray fanapa-kevitra izy ireo mahakasika ilay orinasa iray izay ahitany ilay kolikoly. Voafatra tamin'izany ihany koa fa tsy afaka miasa mandritry ny iray taona farafahakeliny ilay orinasa vao marina fa nanao kolikoly. Miankina amin'ilay fahadisoan'ny orinasa ny fempotoana avoasazy azy araka ny fifanarahana nataon'ireo banky mpamatsy vola amin'ny tetikasa-pampandrosoana ireo. Tanjona napetraka izy ireo amin'izany ny hoe tsy maintsy ary ho ampiasaina arak'izay tokony ho izy ny famatsim-bola pampandrosoana izay natolotra ho an'ny firenena mpikambana. Ho sarotra ho izy ireo niady amin'ny kolikoly raha tsy misy ny fifanomezan-tanana sy ny fepetra entitra ho raisina manoloan'izany. Tranga efa niseho teto amintsika ohatra ny fanapa-kevitra noraisy ny BEI na ny Banque européenne d'investissement ka nanesorina tsy nafan'ireo orinasa sinoa handray anjara tamin'ny tolobidin'ny fanambaran-dalana ny RN6. Ireo orinasa sinoa ireo izay nanana olona tamin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny resaka kolikoly tahaka ny zavan-tranga amin'ireo orinasa telo izay nosazian'ny banky iraisam-pirenena ireo. Fantaniana mipetraka ihany koa araka izany manoloana io sazy navoaka ny banky iraisam-pirenena io no hoe hanao ahoana ireo tolobidy eo andalam-pikarakarana izay andraisan'ny kolasa anjara ny fanaovana azy toy ny RN13 izay vatsiany BEI vola izay mbola tsy nivaly hatreto sy ireo tetikasa maro samihafa andraisan'ny kolasa anjara. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia fotoana ny asa ity taona vaovao ity ary lahara-pamiana avokoa ny zavatra rehetra ho ny filoham-pirenena androany nandritra ny fihaonany tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana rehetra sy ny mpikambana ao aminy. Vahaolana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo ny teleferika raha ny nambarany. Fanadidina. Fotoana nanambaran'ny filoha Ampahibemaso Nivina izay ho tanterahina amin'ity taona ity androany manoloana ireo filohan'ny androm-panjakana sy ireo mpikambana ao aminy. Teo ihany koa ireo tompon'andraikitra isan-tokony teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nambarany tamin'izany ny tetikasa ho tanterahina ka ho tombontsoan'ny firenena amin'ny fanatanterahana azy. Isan'izany ny autoroute ampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Matoa ny olona miteny hoe tsy lahara-pahamehana ny asa nataontsika dia izay tsy tia fandrosoana. Satria tsy lahara-pahamehana anazy ilay izy ka izay ny tsy nahavitanako zareo an'ilay asa fa ny antsika lahara-pahamehana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ankehitriny dia tiako satria eo nareo tompon'andraikitra isan-tokony isan-tsikajana. Ny zavatra mitranga dia lasa manam-pahaizana daholo ny olona rehetrarehetra rehefa hiady hevitra. Fa rehefa hanatanteraka izany hoe any amin'ny resaka teoria dia mahazo 20/20 daholo fa ny amin'ny pratika 0/20. Indrindra fa ny mpanohatra satria mahay mikritika, mahay mandoto, mahay manaratsy fa tsisy navita. Zany miteny an'izany. Efa tamin'ny filoha aben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra no nitady vahaolana amin'ny olan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Miisa telo ny vahaolana azo raisina fa ny teleferika ihany no mety sy mifanatraka amin'ny eto Antananarivo raha ny fanazavana. Ianao manao fitaterana ambanin'ny tany métro. Ahoana ny ahafahanao andavaka anao métro miala ao koron-drano parapatonga eo anosy fotsiny. Vao mandavaka roa metatra ianao dia fa rano ao.
tsy possible eto Antananarivo no manao métro zany raha izay na ianao manao train urbain zay ataontsika fa ny train urbain koa mila lalana ka raha akorindrano ianao nanao train urbain dia ninandray ny lalany tomobile dia vao mainka hitohana ihany koa ny famoivoizana tsy misy solution sady mora no aingana ary tena hitondra fandrosoana mihitsy amin'ny capitalany Madagasikara ny fanaovana any téléphérique ary reto dia amin'ny teny aloha tsy hodisona ny débat hoe aloha manao an'izao tsy zay manao ny téléphérique tsy any ny débat fa ny débat antsika dia ny hoe inona ny fomba anatsarana ny fomba fitaterana sy ny anafahana ny fitohanany tomobila sy ny embouteillage eto Antananarivo. Lahatra-pahamehana avokoa ny rehetra hoy ny filoha na ny fianarana na ny fanamboaran-dalana sy ny fambolena sy ny feom-pino fa indrindra ny sosialim-bahoaka ary tsy hisy faritra ho adino intsony. Na eo aza ny valanaretina Covid-19 maro hoy ny filoha ny tetika sahanapetraka sy voatsangana manerana ny nosy. Na izany aza misy ihany ny lesoka izay mila arenina ary taonany ny asa ity taona ity. Ny maraina teo no niarahaba ny filohan'ny Repoblika mivady ireo mpikambana sy filohan'ny andrim-panjakana rehetra teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitsahatra tanteraka ny famokarana herinaratra en décalé amin'izao fotoana izao noho ny firehetan'ireo transformateur afara am'teo raha toka 70 mégawatt no vokarina ao an-toerana tsy misy tsony izany amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana ny fanamboarana ireo fitaovana ka eto andriatsilavo. Taorian'ny famaizana tao en décalé ka ny faharoa ny volana janoary lasa teo nitsahatra tanteraka ihany koa ny groupe roa hafa mamatsy herinaratra raha toka 70 mégawatt no miainga isan'andro avy ao en décalé mamatsy herinaratra ny tambazotra iraisana Antananarivo tsy misy intsony izany amin'izao fotoana no io fasimbana io. Mazava ho azy fa le groupe mitondra nentin'le transfo zany le groupe voalohany dia nitsahatra fa tsy le groupe voalohany ihany fa le groupe anankiroa hafa telo zany isan'ny groupe eto 90 mégawatt 3 fois 30 zany nentin'ny le groupe dia le groupe anankiroa hafa zany tsahatra ihany koa satria may le câble de commande sy câble de puissance zany fiantsoana azy mitondra ny herinaratra avy aty amin'le groupe anankitelo. Zay zany no zavatra nitranga eto en décalé. Ny ankoatran'izay ny olana dia misy circuit de commande ihany koa zany zay mandeha amin'ny herinaratra ka rehefa tsisy ny herinaratra dia ny batard d'eau na ny fanakanana zany ny firegulena ny rano miditra anatin'ny centrale dia tsy nandeha ihany koa. Ny commande batard d'eau zany dia nitsahatra ihany koa rehefa nitsahatra avokoa le groupe anankitelo ka miteraka tondra-drano zany izay hitantsika teo ihany koa atao anatin'ny centrale amintsika amin'ny teny izao zany zao dia miakatra ny rano atao anaty centrale. Vahaolana misy roa lehibe no tsy maintsy aroso manoloan'izany raha ny fanazavana. Voalohany, ny fandritrana ny rano ao anaty centrale amin'ny alalan'ny fampiasana motompompe nanomboka omaly. Faharoa, ny fanoloana ny câble de puissance sy ny câble de commande ho an'ilay groupe faharoa. Ny ezahantsika zany hoe ho vita ny groupe faharoa zany aloha andeso Ialana tsiny moa tamin'ny fahatapahana teo noho ny olana ara-teknika fa ho toizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tontolon'ny fampianarana dia manohitra ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fafito amby folon'ny volana janoary izao ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé tsy vahaolana amin'ny fitombon'ny trangana Covid-19 intsony izany hoy izy ireo ny fepetra ara-pahasalamana no ilaina fanamafisana fanadina. Nampiakapeo manoloana ny naotlarana 2020 sy 2021 ohatraohatra roa tsipika mainina tsipika aigena voakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena omaly mahakasika ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fahafito amby folon'ny volana ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé na eo aza ny fitombon'ny tranga voamarina ny fanajana ny fepetra sakana no takina ka antony anoeran'ny baiko midina avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hoanay zany zay averinay aminareo
dia ny hoe fanajana n'ilay protocole sanitaire protocole pédagogique no ngeza be indrindra no zany zay manao antsoavo amin'ny taletsekoly rehetrarehetra tsy Senegal mahazo baiko akory fa mahafantatra ny toedra raha misy any amin'ny tsiraray avy rehefa fantany fa hoe tsy dia ahitana loatra n'izany dia aleo hianatra fa tsy Senegal mahazo baiko koa ny Cisco sy ny Zapo moa hoe ity ny note de service dia tsy maintsy mikatonareo fa apetraka tsara le izy dia noho izany fiangavianany anay fampiresaka tsara tsy manery ny ray aman-dreny izay andefa ny zanany. Ankoatra ny mety ho fikorontanan'ny famitanan'ny programa mpampianarana, mavesatra ny fiantraikan'ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fampidiram-bolan'ny sekoly tsy miankina izay mianto tena amin'ny fampandehanan-draharaha isan-tsokajiny. Tsy nisy raha teo ny fanampiana nomen'ny ministera mpiay azy ireo hatreto raha ny fanehoan-kevitry ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé hatrany. Efa niarahantsika mahita raha teo ny zava-nisy tamin'ny fihiboana tanomboka tamin'ny 24 fa mbola vao manomboka ny fepetra dia mikatona daholo ny sekoly rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Enom-bolana tsy nandray volana ariary aza ny sekoly tsy miankina fa tsy nisy fanampiana fa ny zavatra misy aza izay angamba mety vitsy mahafantatra azy fa le subvention kely 24 000 ariary isa-taona indray no nitapahana tao aorianan'iny. Noho izany raha miemotra amin'ny 17 volana ny fidirana azo eritreretina ve fa andraikitra amin'ny fahasairanan'ny sekoly tsy miankina ny ministera. Ho an'ny teny anivon'ny sekoly katolika tsy tokony natao safo be mantsina ny famoahana ny naoty hoy ny sekretera generalin'ny direction nationale des écoles catholiques androany. Manoloana an'ity note de service navoakan'ny ministera aty raha eto Antananarivo renivohitra aloha indrindrindrindra amin'ny fidangan'ny isan'ny voan'ny valanaretina dia azo eritreretina ihany hoe fahamalinana fa ny any amin'ny satria faritra Analamanga ny lazainy eo any amin'ny Cisco Manjakandriana, Andramasina, Ankazobe, Antsorobe reny zao dia ny antso atrinaraina hoe ahoana tokony hianatra ve zay sa tsy dia reny zavatra reny tokony jerena akaiky hoe manaona ny trangany ka raha ohatra ka ilay protocole sanitaire pédagogique no ampiarina dia tsy hipetraka mihitsy izany olona izany fa samy hatsapany tenany ny sekoly tsirairay. Raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny sekoly tsy miankina maro androany saika nanaraka ny naoty navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena avokoa ny teto Andrenivohitra. Tokantrano miisa 325 tafo ankehitriny tandomdoza eny amin'ny faritra avo eto Andrenivohitra toy ny eny am-pamarinana manoloana ny mety fiotsahan-tany ho ny BNGRC tamin'ity androany ity manaitra ary manao antsoavim-ponina hiala amin'ireny faritra nametrahana saina men'ireny izy ireo amin'izao fotoana izao. Abraham Randriamanana. Niroso tamin'ny fametrahana ireo saina mena tamin'ireo faritra avo teto Andrenivohitra ahina mety isian'ny fiotsahan'ny tany sy ny fiotsahan'ny vato androany teo anivon'ny BNGRC na ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindomindoza niarahana tamin'ny mpamonjy voana ny prefektura n'Antananarivo ny teo anivon'ny fokontany ary ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany tanjona ny fanentanana sy ny antso fanairina ireo mponina eny an-toerana manoloana ny loza manambana azy ireo indrindra amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao. Manodidina ny 3,990 ankehitriny ireo tafo tandindomindoza eny amin'ny faritra avo toy ny ampamarinana raha ny fanazavana. Miantso ireo mponina hiala ny faritra mena araka izany ny tompon'andraikitra ho fisorohana ny voana mety iseho. Ny jinja ny orana dia hitantsika eo ambony io fa mitsika ny rano avy ao amin'ny tany dikan'izay malemy ny tany eo ambony ao dia mihetsika dia tandindomindoza raha ny avy ato andrefany ampamarinana ny olombelona 770 tafo. Ny ao atsinanana ny olombelona 10 tafo. Dia raha tao compte boritra tsotsotra le izy dia raha misy olona 5 zany anatin'le tafo anankiray dia firy ny malagasy praitandrazana tandindomindoza amin'ny fiotsanan'ny vatobe sy ny fiotsanan'ny tany eto ampamarinana. Raha ny fanirianay dia tout de suite après n'izao déclaration sy fametrahana saina zao dia miala le olona satria tsy mangatakandro ny fiotsanan'ny vato sy ny tany fa miangavy atanandroa amin'ny mahasamy malagasy mba hisitaka nyity toerana ity isika mba sy fanomezantsiny. Misy ny toerana voatokana na ny site d'évacuation arahana nandinika tamin'ny tompon'andraikitra ny fokontany sy ny commune ho fametrahana ireo tokantrano tandindomindoza raha ny nambarany teo anivon'ny BNGRC. Isy ny fandraisana fepetra raha toa tsy misy ny fialan'ireo mponina ao aoriany ny fanentanana amin'ireo faritra mena ireo. Tsy maintsy ny mpitondra isan'ambaratongany ho voatsiny amin'io
ka rehefa tsy mety miala amin'ny fanentanana atsika dia tsy maintsy atao ny évacuation mano military amin'ny alalan'ny force satria ny ainareo rehefa tsy lehibe aminareo ny ainareo dia manandanja aminay. Efa nisy étude natao tany amin'ny Fokotany miaraka amin'ny commune fa misy ny site d'évacuation tany amin'ny district dia misy ny site d'évacuation dia anjaratsika tsirairay efa hotarin'ny Fokotany no manontany aiza le site d'évacuation zay mba hipetrahan'le olona. Le mesure d'accompagnement dia mitovy amin'ny fitantanan'andoza sy ny tandinin-doza. Tsy maintsy misy ny tanty, tsy maintsy misy ny sakafo, tsy maintsy misy ny fikarakarana an'ireo olona reo. Fa reo kosa tsy azo atao bodingerina satria misy ny maha-olombelona hoe esorina fotsiny dia mena baiko dia miala. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa tsy azo hanorenana ary tsy azo hipetrahana intsony ankehitriny ny ankamaroan'ireo toerana eny amin'ny faritra avo. Tsy ahivina, tsy latsaky ny 5 ireo olona namono ihany vokatry ny fiotsahan'ny tany teto Andrenivohitra ny taona 2014. Isan'ny nanamarika izany ny trangan'ny Seo teny amin'ny faritra ambanina Mpamarinana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia foana ny filazana loza manambana mavo amin'ilay Antananarivo izay lalovan'ny renirano Sisona raha ny fanazavany Apipa aotra 5 metatra atretony avony kopa eo amin'ny maridrefiny ano 100 maraina teo raha toka 3 metatra izany vao misy ny loza manambana mavo ny alarana Evson. Androany Mariana tamin'ny fitoura, foana ny filazana manambana mavo amin'ny lemaka Antananarivo, izay lalovan'ny renirano Sisona raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Apipa. Mila mailo ny rehetra amin'ny fiakaran'ny rano, antony efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao. Androany zany raha Sisona nitondra n'ireny fanairana zany dia efa 1m40 zany izy androany, zany hoe ny hidina 1m25 zany izy androany. Dia mbola hidina zany izy. Rehefa avy ny renirano zany dia misy commune maromaro zany voalaza anatin'le izy. Raha ho an'ny Sisona manokana dia misy commune maromaro zany reto Tsiafa, Androbe, Antsahandita, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinaimbazaha, Pahitrosy, Soalandy, Ampefy, Soavina, Anosatondrevana, Ampitatafika, Ambavahitokana, Fenoriva, Itosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe. Ireo zany le commune voalaza zany lalovan'ny renirano Sisona zany rehefa miakatra le renirano dia mila mailo zany le commune ireo. Miankina amin'ny rotsakorana ny mampiakatra ny renirano raha ny fanazavana. Vetivety hadia miakatra ny rano raha toka rotsakorana tokony hilatsaka ao anatin'ny herinandro no milatsaka ao anatin'ny ray andro. Hatreto mbola ambany ny maridrefy hita eny amin'ny reniranon'ny Ikopa raha ny fanazavana. Raha ny renirano Ikopa zany resantsika amintsika miteny zao zany aloha mbola ambany izy 0,12 metre izy zany. Raha ohatra kosa ka 3 metatra ny refanairana mbola ambany izy zany zao mbola afaka mitady tsara zay mety mirotsakorana ho avy eo zany aloha hatreto. Raha ny mahakasika ny reniranon'ny Mamba, ray faingo 40 metatra ny ahavon'ny Mamba eo amin'ny maridrefin'Ambodro, nidina ohatra faingo 12 metatra ny rano tao anatin'ny 20 ora. Izay indray mamara ny tapa voalohan'ny avao tonga eto amin'ny fotoanany adoga varotra isika rehefa avy eo ary. Fête légendaire, isaky ny vidiny 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma shop dia nizao. Tonga indray eto amin'ny tapany faharoan'ny avavao fony anombotsika an'izany dia miparitaka nanomboka androany eny an-tsena ireo varitsindro izay nafarany fitondram-panjakana avy any Inde. Raha toka 500 ariary amin'ny vidin'ny kapoaka tsy voahaja izany ho an'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadinana tamin'ity androany ity. Lafy noho ny voalaza angalana azy raha ny fanazavana hatrany misy larina arjona.
Nanomboka androany no tonga teny an-tsena ireo varitsinjo 5.4 taonina nafarany fitondram-panjakana iadina amin'ireo alaim-panahy mijirika ka manararaotra mampiakatra ny vidim-bary amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Raha ny fampitam-baovao 500 ariary ny kapoakan'ny vary mora eny amin'ireo mpanjara, izany hoe 500 ariary ny kilao. Raha ny fanadihadiana natao teny an-tsena anefa androany 700 ariary ny kapoakan'ny varitsinjo, izany hoe 200 ariary ny kilao. Zay en tant que client an'le mpanjifa ohatrany hoe avy any an-tsena pokotany any fa zay tsy taratsaina amin'ny tsena pokotany makantony fa misy olona malalalala olona any ambonimbony any dia zareo mahazo avany dia zay mangataka any amin'izareo zay mba meo fa zay mangataka tsy hoe mangataka fotsiny ataon'ke hoe mangataka hoe mba mihoatra vidiny avy any ambony avany fa zareo makatonga mahatonga anany hoe tsy azo alaina sary le izy satria zay tsy mivatra dimanjara tsy tonga normal ety izany eo na eny anosy be ary tsy tonga normal zany mandehana eny anareo mainka anosy be fa zany hoe tsisy mivatra dimanjara zany eny an-tsena pokotany any possible mahita an'izay nareo sady dradradradraina be le tsena pokotany mantonke mpivarotra dia ohatr'izany koa ny fahafantaranay anazy fa ny tsena pokotany zany tsy maintsy hoe fihezan'ireo fanjakan'ireo nareo aty amin'ny tsena pokotany tsy maintsy tia ny prix. Arak'izany lafo noho ny voalazan'ny fampitam-baovao ny vidin'ny varitsinjo eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Alaina 700 ariary ny gony amin'izao ireo mpivarotra, antony tsy mahatafavoaka ilay 500 ariary ny kapoaka sy ny 500 ariary ny kilao. Varitsinjo ve? Vao io vao zao nisan'io camion io. Zay zao ny anay zao 30 ny azonay tao. Ny amin'ny gony zao 9.9 nangalana azy eo. Dia mety 7.9 loatra. Tonga io aloha zao mbola tsy mbola mahavita mamoaka an'izay na mpivarotra na any amin'ny épicerie reo tsy mbola mahatafavoaka an'izay raha io vao tonga io. Ao zao dia mbola 200 any kilao raha raha nataony katsika tsotsotra raha ny voalazan'ny fitondram-panjakana raha toka 500 ariary ny varotan'ny mpivarotra ny kapoakan'ny varitsinjo, 500 ariary ny kilao ary 5.7 ariary ny gonim-bary 10 kilao, izany hoe tokony ho latsaky ny 5.7 ariary ny akan'ireo mpivarotra ny vary. Ny zava-misy anefa mihoatra lavitra noho ny tokony hamarotana azy ny vidiny akana azy. 700 ariary ny kapoaka, 750 ny kilao ary 9.9 ariary ny gony 10 kilao. Mihoatra lavitra ny tokony hamarotana azy ny vidiny 700 ariary ny kapoaka, 750 ariary ny kilao ary 9.9 ariary ny gony 10 kilao. Vitsiny tsy manao arivava sy orina eny amin'ny ambany tanàna na eo aza ny fiparitany valinaretina Covid-19 eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Misy hatrany fanentanana saingy mafiloany mponina hoy ireo sefoko tany ionona zay. Ny ampy 990 ny olona voan'ny Covid-19 teto amin'ny faritra Analamanga araka ny antontanisa farany navoaka ny ministera ny fahasalamana. Tarehimarika izay tokony anaitra ny rehetra ka ampitomboana ny fitandremana amin'ny alalan'ny fanajana ireo fepetra-sakana indrindra ny fanaovana ny arivava-orina saingy tsy izay ny zava-misy eny ambany tanàna. Tahaka ny isan'andro tamin'ny tsy mbola nisy Covid-19 ny fihetsika mampitondran-tena ny ankamaroan'ny olona. Raha malala io fa mirongatra dia mirongatra mihitsy. Tsy hanaovana kasibosy hoe tsy zay ny tsy hanaovana kasibosy hoe tsy fisian'ny aretina na fisian'ny aretina tsisy ny kasibosy dia tsy manao. Tsy manana mihitsy zany tsika zao. Tsy manana fa raha misy any aminareo dia mba meo fanentanana ny olona hanao kasibosy. Misy efa misy mizara moa zany zao. Zay zao tsy nahina misy mizara kasibosy. Fiainana sarotra raha ty azo sasiana zay tsy manao. Ie. Nao zany hanao sasy tsy manino. Tsy manino na raha hoe entinareo atao sasy dia ndao. Valanaretina zay dia mirongatra tena mirongatra mihitsy nan'izao ny Covid-19 ty ambany tanàna aty. An'le hitanao le tanàna maloto le tanàna ny aretina fa betsaka ihany koa an'le fako sy ny karazany. Ahita zany zao kasibosy tiako. Kasibosy aty aposy aty ny kasibosy ke. Zaza misy fotoana manao dia misy fotoana tsy manao ny tena marina. Hitanao rehefa magnao mivoaka na avela miala amin'ny faritra ity tanàna ty dia manao.
raha tia tsy manao kasibosy ina mahatonga le hoe pitso manao hitanao fa nisepotra zany an'le mafana be an'le kasibosy ka inao hiditra boroanao mahatonga mivoaka tany avelana ange dia tsy misy manao kasibosy ianao fa tsy ampida be olona mifamezivezy any. Rehefa hiditra borao vao manao aro vavaorona ireo mponina hoy ny teo anivon'ny fokontany. Misy hatrany ny fanentanana saingy mafiloha ny ankamaroan'izy ireo. Ny olona koa anankiray te ampiseho zany hoe sa hiatrika le valanaretina angamba amin'ny ankapobeny satria le izy koa raha toetsain'olona ity zany tsy dia tena manana tahotra loatra amin'le valanaretana nefa na izana zany dia zana ihany no miteny amin'zareo le voka-dratsy azo avy amin'le valanaretina indrindra fianahany aingana dia aingana. Raha malala fa tsy eto ihany angamba fa amin'ny fokotany hafa koa mbola maro ireo olona tsy voentana. Ny fokotanina Ampefiloha-Ambodiranano zany dia hisetsika manokana atao atoato amin'ny fanentanana ny olona amin'ny tsy maintsy hametana ny aro vavaorona. Efa nisy ihany hetsika nataon'ny fandrakana hoe malalaka amin'ny fanaovana ny vaksiny tsirairay dia izay ny somary misy ihany misalasala amin'le fanaovam-vaksiny miandry an'le hetsika ataon'ny fanjakana amin'le hoe isy atoato isa-pokotany ny fanaovana an'izy io. Raha ny zava-misy eto amin'ity fokotany ity, miandry fanerena sy fanasaziana ireo mponina vao anaraka ireo fepetra-sakana tsy hipariany valanaretina Covid-19. Maro kosa ireo olona mianjera vokatry ny faratsiny ireo lalakely eny amin'ny faritra iva amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Ny mponina manao tsipaipaika anarenana izay mety ho signy saingy tsy mateza izany raha ny tranga misy eny amin'ny fokotany Ampefiloha-Ambodirano jerena. Jonina Saina. Mitebiteby ireo eny amin'ny faritra avo amin'ny mety ho fiotsahan'ny vato na ny tany amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fijaliana ihany koa ny aty amin'ny faritra iva noho ny fiakaran-drano. Ireo lalankely ifandraisana maro ny efa mitsingevana ka mitarika fianjeran'ny mpandeha araka ny nambaran'ireo mponina eto amin'ny fokotany Ampefiloha-Ambodirano. Nandeha teo amin'ny tatezany io isan'andro aho mandeha eo tsy latsaka fa ny maly nandeha dia tonga dia nitsahako ny avy aty dia ny avy aty zany nanitsaka dia tonga dia nitsoroka tao dia le zafy avy tatomba beko tato iza fonjeo reto fa ny zazakely ny fonjena zaho aoko izao tsy latsaka tany naty rano fa teo amin'ny tsarapaka iny ilako iny tafatsarapaka tao amin'le tateza aratra. Sahirana be mihitsy izay amin'ity lalana ty mianjera foana anay mitondra zazakely mandeha amin'ny tatezana io. Maradratra mihitsy ny ankizy kely miletika any anatin'ny rano any. Sahirana be mihitsy izay ry izao mbola misy tena anany mihitsy ny fotaka amin'ny rano ry mbola tsy vita dia tsikafina foana ny akarina tao eo. Rano maloto be le rano ianjerana. Tamin'izaho be vokany ity zazo ity izao ny anjera tamin'iny mihitsy dia nandeha nakany hatrany dia tsy tafanandeha ny asa intsony. Lakana no ampiasaina ho an'ireo lalankely efa tapaka. Ny mponina no manao tsipaipaika amin'ny fanarenana saingy tsy maharitra raha ny fanazavana. Dia lakana zao mbo andana nefa ny lakana koa vao andananao olona roa zakany karaha malivitra be le andro dia tiany livitra mikopaka eny ampovoany eny le lakana tsy voavoyan'ny olona ndraindray tena dilenjery anaty rano mihitsy le amin'le lakana. Satria lalana tsy azo andanana intsony ndava tena avy ny orana. Raha fahavaratra zao zay tena mijaly be mihitsy ny tapatapaka ny tatezana mandeha lakana mihitsy zay tena marina. Rehefa tapaka ny tatezana zay ponina ihany zao manamboatra an'io mbola tsisy fokotany mbola tsisy ny ndraiky sana namboatra an'ity ngefa zay efa nangataka tamin'ny fokotany anamboatra an'ity. Raha ohatra hoe manao kotikota zao zay dia 25 isa tokantrano dia miafika amin'izay zay raha ohatra ny zay ambokambony zay zao tsy vita. Misy tsy vita ary ny ambin'izay fa zay vitan'le 25 isa tokantrano nataonay. Zay zao miasa amin'ny restaurant dia amin'ny 6 alina mody dia somary tantara kely ihany mijaikojaika amin'ny tatezana iny. Misy ny lalankely efa vita niarahana tamin'ny mpiara-mombon'antoka hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fokotany saingy difotra izany rehefa miakatra ny rano. Rano miakatra izay vokatry ny fako mivangonga amin'ny toerana maro ka mahatonga ny fahatsetsena ny lakan-drano raha ny hita eto amin'ity fokotany ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hatramin'izao tsy mbola manana CSP2 ny eny amin'ny commune Ambodrapeto izay mitambatra amin'ny commune Andranonahitra. Miteraka olana lehibe ho an'ireo mponina izany indrindra ho an'ireo tsy salama. Nambina Ravelorsa. CSP2 iray ihany no itambarany commune Ambodrapeto sy commune Andranonahitra. Tsy maharaka ny filanimponina avy amin'ireo commune roa ireo anefa izany raha ny fitombon'ireo mponina. Ho an'ireo fokotany manodidina mandany adiny iray vao mahita toeram-pitsaboana
olana lehibe eto amin'ny akominina Ambodrapeto ny tsy fisiany CSB2 eto atapy-tanàna indrindra fa amin'izao fiparitany valanaretina izao. Ny commune Andranahitra ihany koa nefa dia efa mitombo ny mponina ao anatiny. Izany hoe tsy havita mihitsy zany io CSB2 kely anankiray io andeha hitazona commune maro samihafa eto amin'ny commune manodidina Ambrahavavy zany tiako lazaina. Zay aloha anisan'ny antony iray voalohany. Ao nefa ny commune Ambodrapeto misy an'izany atao hoe any Andrazara zany. Zany hoe raha any zany no misy urgence tampoka hoe hamonjy toerana dia 5 km ve vao ho tonga. Nasiana CSB2 farak'izay aingana ty amin'ny toerana izay misy anay mba hatao afahanay mitsabo ny tena araka ny teniko teo hoe ny fahasalamana no voalohany karenaka dia ngambany apetrako amin'ny fitondram-panjakana apetrako amin'ny ministeran'ny santé ny azay fangatahana efa nalefanay an'izay. Manoloana ny fikasana ataon'olombitsy hitondra sora-baventy sy fakasitrana ny fisiany ben'ny tanàna amperinasa ankehitriny eto amin'ny commune Ambodrapeto nisy ny antsoavina taony mba hisy ny firaisan-kina hoentina mpandrosoana ity commune ity. Ny mahakasika izay hetsika ho atao amin'ny rampitso izay ny alakamisy io ngamba ny tiako ambara dia hoe aok'izay ny fingapingana. Ny antony ny fidanan'ny vahoaka ny tena teto dia ho amin'ny fampandrosoana. Ary inoko maromarina fa tsika rehetra dia samy mikatsaka an'izay fampandrosoana izay mahatonga tady an'izany toerana izany amin'ny mahabe ny tanàna. Fa dia raha misy ny eritreritra te hiakatra miakarana amin'ny toerana dia ngamba inoko fa tsaratsara miandry fifidianana amin'ny 324 indray aok'izay ny fingapingana maro samihafa efa ampy izay. Ankoatr'izay nisy hatrany ny fanentanana ho an'ireo amponina eto amin'ny commune Ambodrapeto ny amin'ny fanajana ny fahadiovan'ny tanàna mba tsy hiparitany valanaretina indrindra fa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona roa mpitazona ody ratsy nanamboatra basy entina manafika sy nanao fanamiana sandoka mpitandro ny filaminana no saron'ny zandary ao Ambohimanga Rova vokatry ny fanomezana vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Nahiditra amponja vojomaika izy ireo manentana hatrany ny zandary mba hitohy hatrany ny fiara-miasany rehetra amin'ny tsy fandriam-pahalemana fanampanazavana. Miasa ihany koa izay amin'ny vahoaka ka nazahoana amin'izao vokatra izao izay sady pimasy izy no manamboatra basy no mitazona basy tsy ara-dalàna ny antranony dia mamorona ihany koa izy gilet fosika polisy misy fiarovan-tena ao anatin'izy io. Reto moa zany reto hitantsika reto ny fanafody gasy ampiasaina ary reto kosa reto ampity reto kosa ny basy izay nampiasain'izy ireo. Ny zavatra anankiray zany dia anankiroa no olona voasambotra rehefa any amponja moa izy roa amin'izao tsika miteny izao isaorana be dia be ny vahoaka izay nanome an'ilay roa ranom-baovao nahafahana nahita an'izao misoroka ny mety tsy ho fandriam-pahalemana atso azy ary dia isaorana era-po era-tsaina fa tafabita tokoa ny endrika le asa makasika ny tanamaron'ny fandriam-pahalemana izay iarahan'ny vahoaka sy ny zandarina ary miasa dia nazahoantsika n'izao vokatra izao. Eto dia mbola manentana atsika tsirairay fa ny fisorohana ohatran'izao no tena zava-dehibe noho ny ataontsika efa misy zavatra mitranga vao mifampiantso isika. Maresaka iraisam-pirenena any Kazakhstan mitohy androany fifandonana teo amin'ireo mponina sy mitandro ny filaminana manohatra ny fiakaran'ny vidiny arina fandrehatra ora vitsy taorian'ny fandravan'ny filoham-pirenena tany an-toerana ny gouvernement fanadina. Nitohita tao anatin'ny 2 andro ny fidinana an-dalambe ny tanterahin'ireo mpanao fihetsiketsehana Antananarivo ny tao amin'ny renivohitra Almaty any Kazakhstan manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra ny an-toerana. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mponina sy ireo mpitandro ny filaminana nandritra izany. Ankoatra ny tao amin'ity renivohitra ity, maro tamin'ireo tanàn-dehibe tao Kazakhstan no nisy ny hetsika fanoherina nataon'ireo mponina. Nokendren'izy ireo amin'izany ireo birao-mpanjakana iasan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha ny fampitam-baovao. Faritra miisa 3 ankehitriny no nametrahana any amin'ny raha ny fipetranapetraky ny fitondram-panjakana ny an-toerana. Itsy ankilany, takin'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny fialan'ny filoham-pirenena ny Kazakhstan. Izay indray ny azo naroso tamin'ity androany ity ankatrano tsy nisaraka tamin'ny Akolo TV. Soafa tsara atao tompo.
Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.